ianao efa eto amin'ny toerana ity na ianao any amin'ny tambazotra tseratsera samy hafany manonona fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy. Etona ihany koa dia mitodika manokana ho an'ireny mpianakaviana izay manatrika eto na any amin'ny toerana misy ianao manonona fiadanan'ny tompo amin'ireny mpianakaviana rehetra. Tena hoe reny miavaka tokoa ane ianao tena ho reny spesial mandresy amin'ny ady rehetra atrehana ary tena hoe ho fitahiana ho any ankohonantsika. Raha mihinao izany ianao dia ho tanteraka aminao izany. Amen. Nomboka amin'ny fotoantsika misangana eny amin'ny toerana misy ianao. Dia hitaonanao androany hoe tsy haiko hoe firy taona izay ny fotoana nanomponao an Jesosy. Dia dinio kely hoe nanahoana hoe fiainanao tao anatin'izay. Mety tsy ho lazainao eto izany fa sainy fotsiny. Fa zaho manokana dia tena hoe vavolombelona hoe tena sambatra arangany niaraka tamin'i Jesosy raha tsy tao amin'i Jesosy ny fiainako dia tsy haiko hoe taiza ny nisy anahy. Marina hoe misy ny ady atriana, misy ny olana, misy ny tsy fisiana indraindray fa eo Jesosy. Eo izy le mamatsy isan'andro. Eo izy le tena hoe tsy misaraka amiko isan'andro. Na ao anatin'ny aretina tsy miady rery, ao anatin'ny olana tsy miady rery. Dia te hitaonanao amin'izany androany andeontsika androany tena hoe anandratra an'Andriamanitra fotsiny androany satria mendrika ho anazy izany. Mino ihany koa ianao fa tsy nanenina ianao nanaradian'i Jesosy sa tsy izany ve? Ka andeontsika androany hideran'ilay Andriamanitra ilay mpamatsy antsika isan'andro, hideran'ilay Jehova Rafa izay mpanasitrana antsika amin'ny aretina, hideran'ilay Jehova Shalom izay mitondra fiadanana ho antsika sa tsy izany ve? Raha resy lahatra an'izany ianao dia andao ity tanana mafy be ho an'ilay mpanjaka sy tompony tompo andao iorakoraka mafy be ho an Jesosy. Like the how I'm now, oh, how I'm now, oh. Like the how I'm now, oh, how I'm now, oh. Like the how I'm now, oh, how I'm now, oh. Seja marana, Jehová Rafa. Ya não te mandava bis, ya Alakamisy for, Jehová chamar. Ramata ushade manube, diakana na waye, Jehová shalom. Ya não mama tia isanat, Jehová Jireh, mana sijanara maran, raseja maran, Jehová Rafa. Ya não te mandava lis, ya Alakamisy for, Jehová chamar. Ramata ushade manube, fiadana na waye, Jehová shalom.
ny kiolona akaikinao tena resy lahatra an'izay tokoa ve ianao minao fa tena resy lahatra ianao ary tena tsy nanenina ianao niaraka tamin'i Jesosy misy olona any a manam-bola be manana rena be tsy lany lanina fa tena matsapa izy hoe misy zavatra tsy ampy be eo amin'ny fiainany fa zao sy ianao kosa manana an Jesosy a tena feno ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika tena resy lahatra hoe tena ampy atsika Jesosy ampy atsika amin'ny fananantsika azy ary rehefa manana an Jesosy ihany koa tsika tsy hoe mijerijery atsika fotsiny izy fa tena miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika ka androany raha azonao atao manakipony masonofinao a dia lazao amin'ny alalan'ny vavaka hoe tena ampiahy ianao Jesosy ataovy resy lahatra ny fanahinao androany manambara hoe tena ampiahinao tokoa Jesosy tena banga loatra amin'ny fiainanay fa ny fananako anao Jesosy ny fiseloao amin'ny fiainako Jesosy a dia efa ampy anahy zany ninona iseho ninona itranga Jesosy a dia anao mandrakizay a tsy hiala aminao tsy verin-dalana fa tena anao ho any amin'izy amon'izay Jesosy eo
andohalika andao mahazo toerana daholo tsika rehetra tompoko arabaina daholo ianareo rehetra tonga eto arabaina reny mpianakaviana rehetra no zao fetiny nyreny izao a dia hotaina daholo tsika rehetra tompoko hotaina ny lehilahy rehetra hotaina ihany koa nareo vehivavy dia amin'izao fotoan'izao tsika andohalika vavaka ny zavatra etsika mambavaka dia ilay fotoan-dehibe ho ataontsika amin'ny alakamisy safady sabotsy 13 sy alahady 14 hariva etsy amin'ny terrain-ben'ny madarel anao fitoriana filazantsara lehibe eo isika ka hivavaka isika mba amindra fo amintsika rehetra ekipa Andriamanitra ka tsiraray avy amintsika tena hiasa be ho an'i Jesosy manomboka izao amin'ny alalan'ireo fanasana izay fanomenantsika hitaona olona mba ho avy hamonjy ny fotoan-dehibe eo amin'ny kianja madarel isika ny sabotsy 13 sy ny alahady 14 tsisy pinina dia anankiray ezaka hipetrapetraka ho varimarina fa tena hiasa be mihitsy isika tena iombona tanjona amin'i Jesosy iombona tanjona amin'Andriamanitra isika satria ny azy dia hoe izao tontolo izao no tiany vonjeny ary miankina amintsika izy mba tanteraka ny programan'io raha mandeha isika dia ho tanteraka ny programa raha tsy mandeha isika dia imezany devoly ny Andriamantsika satria isika zay ny aterany tsy hita mandeha akory ka andohalika vavaka ho amin'izany tsika tsiraray avy dia ifona ho an'ny tanàna ny Antananarivo isika tena ifona ho an'ny tanàna ny Antananarivo ary olona marobe no sitrana ho afaka mandritra n'ireo fotoan-dehibe ireo amenna amenna zao ary anohira anankiray isika dia andohalika vavaka arak'izay na ny antanako izay tompoko ndao ataontsika mpitsanganana ilay hira dia araka andohalika avy eo akopimy masinao anatin'izany hira irahantsika manao zany aoka ifatoka tsara ao amin'Andriamanitra ianao iraisaina iaraka anao vavaka isika ho an'ny fotoan-dehibe atao sabotsy 13 sy alahady 14 io amen
toy izy ny vavaka tena vavaka fransatsaina zao ataontsika izao ho famindrapo mba azo famindrapo lehibe ny vahoaka eto Antananarivo ka na izany izy mahazo an'ireny fanasana flyers zay ho zaraintsika ireny mba hitomantsika azy hamonjy amin'ny fotoan-dehibe zay ataontsika etsy amin'ny tamalalaka madarel ny asabotsy 13 sy ny alahady 14 dia isy famagin'Andriamanitra ireny olon-dreny ka nolotena ho an'i Jesosy izy hanolotra fiainana ho an'i Jesosy izy itsika zao no miara-miombona antoko amin'i Jesosy hamonjy fanahiny olona zay mahatonga antsika manao vavaka be roa le devoly mety manakatsakana ny olona tsy hanolotena ho an'Andriamanitra tsy ho avy amin'ny fotoana io roa izany ailo izany aseho fa tena vonina be mihitsy isika aseho fa tena vonina be mihitsy isika hiady amin'ny devoly hanohitra azy ireo ary ny finoana dia hoe mpandresy isika mpandresy isika mpandresy isika samy mivavaka hatranetra ny tompoko mpandresy isika matokia ny tompo mpandresy isika aseho ny etaetantsika rehetrarehetra no tonga hiasa ho a Jesosy mba hamonjena fanahiny olona eto Madagasikara eto Antananarivo ary ndrindrindrindra manodidina ty toerana misy ny asan'Andriamanitra ataontsika ity ny fokory mpamonjy mange taetana maniry lalandava ikambanamina tsy afaka apoko ny fanirinana veritsika ihany ny foko ny mpamonjy tsy afaka ho apoko toerany daholo tsika rehetra dia amafisiko amintsika manomboky androany isika dia atao vimanan-danja aminao ny manao vavaka fifonana ho an'ny mponina eto Antananarivo makasika ny fotoan-dehibe ataontsika ny asabotsy 13 sy ny alahady 14 io tena manao vavaka fifonana ianao dia par équipe organisé mba mandalo amin'ny terrain io anao dia manao délivrance io manohitra zay rehetra mety herin'ny ratsy mipetraka eo amin'ny toerana io ka hoe anakana ny olona tsy vonjeny fatelo efa nozaraina tamintsika fanasana ary mbola afaka mahaka fanasana isika dia aoka tsisy na dia olona ray amintsika azy ka tsy asa ho an-tompo tsy zara fanasana tsy kontakta olona tsy tsolo vavolombelona amin'ny olona tandremo raha lasana bavy manatsiny amin'Andriamanitra ianao satria fahafantarako azy malahelo izy ary tsy faly raha ohatra ka ny rana ianao kanefa ianao tsy mandeha ny antom-pisianao nefa dia ho amin'izay asa izay mihitsy
ny antombola nanomezany tombonandro velomana anao anefa dia mbola ho amin'izay mihitsy dia malahelo Andriamanitra ia tsy faly izy raha ohatra ka tsy mandeha arak'ilay antso ny etsona anao ianao. Tsaroanareo angamba ny tantarany Jona. Betsaka nge ny olona tao amin'ny tanàny tamin'izany fotoana izany fa Jona ny vitan'Andriamanitra hoe tokony anao ny ty asa ity, tokony anao n'izao zavatra andrako azao. Dia natsoin'Andriamanitra Jona, napetraka Andriamanitra teo amin'ny afatra, mandehana mitety ny tanàna Ninive ianao ary lazao amponina rehetra ao fa rehefa afaka 70 andro ho ravana Ninive. Tsy nety Jona, tsy nandeha Jona. Andriamanitra ilay nahary an'izao rehetra izao, nahary anao, fototra napisy anao, fototra mbola matokanao velonainy no mametraka andraikitra aminao, maniraka anao mba handeha, kanefa ianao mandahy, malaina, tsy mazoto, tsy mety amin'Andriamanitra izany. Ary inona nataony Jona? Niala tao amin'ilay tanàna nisy azy izy, lasa izy nandeha nandositra amin'ny toeran-kafa ary nitondra olana ho an'ny olona ny fisiny tamin'izany fotoana izany, nitondra olana ho an'ny olona. Dia fara moa tapa-kevitra ny olona tamin'izany hoe esora ato anaty ity sambo ity io lehilahy io, fa io mitera-doza antsika io, atsipazona tranomasina any. Fa nasehoan'Andriamanitra hoe mbola mindra fo amin'ny Jona ihany aho, fa izy ihany tiako ametrako ny andraikitra. Dia tsy navelon'Andriamanitra ho faty izy, fa nanomana trondro be Andriamanitra mba hihinana azy. Dia nosazian'Andriamanitra tao anatin'ny kibon'ny trondro 3 andro tao izy, 3 alina nosaziana, satria tsy mety mandeha araky ny iraka nandran'Andriamanitra azy. Dia tahorinan'izay zay vao nanapa-kevitra nandeha namita ny mission. Tsy hafa fa mitoy amin'izany mihitsy zao andraikitra lehibe akin'Andriamanitra amintsika izao. Fantariny ato besinao ary fantariny ato mahatonga anao mbola nomen'Andriamanitra tombonandro velomana. Mila anao Andriamanitra satria mila olona be dia be hofonjeny izy amin'izao andro faran'izao. Tsy olona ray narona dimy amanenina, fa zay tena be dia be indrindra no tian'Andriamanitra vonjena ka aza mandahy ny antson'ny tompo isika, ekeo ny antson'ny tompo, ekeo ny antson'ny tompo mandeha ihana. Amen na? Dia mivavaka ho amin'izany tsika mandrapatonga ny fotoana io. Dia ty ny filazana ray lehibe amin'ny herin'ny Alakamisy zao, amin'ny herin'ny Alakamisy ho avy zao, dia zany hoe Alakamisy alohan'ny sabotsy 13 alohan'ny Alahady 14 dia tanina daholo tsika rehetra ho avy eto anao vavaka arahana fifadian-kanina. Samy manamboatra ny programany ho amin'izany tsika, ho avy eto anao vavaka arahana fifadian-kanina. Tsy voalaza tamin'ny 9, tsy voalaza tamin'ny 8, tsy voalaza tamin'ny 10, tsy voalaza tamin'ny 12 zay filazana izay, fa tsika zay mandray kosa dia anentana ny namantsika rehetra hoe vavaka arahana fifadian-kanina. Tiako anao mba handray anjara, aseho mihitsy hoe tompo miara-miombonatiko aminao zahay, ny tenako amontsy fanahin'ny olona eto ambony ty tany ity amin'izao androm-pahavelomako izao. Amen na? Zay zany no afatrafatra apetrako amintsika fiangonana tompoko samitain'Andriamanitra. Andeontsika anao hira anankiray dia ao anatin'izany mandroso isika zay tondra ny ampahafolon-karena na ny fanatitra fanaontsika mahazatra tompoko. Dia ho anareo ilay mitatyrakitra dia tonga dia mitondra ilay valopy raky dia be, zay mbola tsy nahazo valopy tonga dia mena valopy eny an-toerana.
Jesu eo amin'ny fiainako. Sambatra Jesu, Sambatra Jesu famananana. Sambatra Jesu eo amin'ny fiainako. Ketrika Jesu fatiayana. Ketrika Jesu eo amin'ny fiainako. Não mantenham, não me doeja, não me voam, não atue e não vamos no bairro caminhar, não atue. Tanana mafy be ho an'i Jesosy. Dia ampitiavana lehibe no entina miarabantsika tsiraray avy a. Nahatratra ty fotoana lehibe sy mahafinaritra amin'ity folakandro ity a. Dia miaraba manokana ho an'ny renim-pianakaviana rehetra izay afaka mankalaza ny fetiny ireny a amin'ity an'ity ny tompony hitahanareo sy fombanareo tsiraray avy tompoko. Isaotra ny tompo angamintsika aloha ny amin'ny fanatitra izay nataontsika teo. Andriamanitra raha eo makasitraka anao zay satria afaka nanome anao a. Mino Andriamanitra fa hiasy ianao ary amaly ny nataony tsiraray avy. Ianao manko Andriamanitra marina amin'izay lazainao dia matoka fa hosokafanao ny varavaralanitra dia ampidina fitahiana manana ambiampy eo amin'ny tsiraray avy ianao ary ho tahiana ihany koa ny asanao. Amen. Dia raisiko fahasoavana lehibe ny fiarahana amintsika eto amin'ity toerana ity androany a. Dia tiaka sitraka an'Andriamanitra ihany koa ny amin'ny fahasoavana lehibe izay omeny a
ny amin'ny afahako mijoro sy mampita fahasoavana amintsika rehetra. Faharoa manarakarak'izay dia misaotra ny ray aman-dreny izay nanome fafana ny tenako androany afaka izarako ny tenin'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy eto amin'ity toerana ity tena faly ny amin'ny fananako an'io ray aman-dreny io satria anisan'ny tena reko sy tsapako hoe tena hoe mitroka ny fahasoavana ao aminy ary tena reko mikorina ao amiko zany sy ao amin'ny asa fanompoana izay hitondran'Andriamanitra anay tena hoe tsy kisendrasendra ny fahasoavana ny fitahiana sy ny fahagagana fa noho ny fahaizana manaja noho ny fahaizana manaika noho ny fahaizana manompo dia hitanao mihitsy Andriamanitra hoe tena mamaly le fahasoavana manaraka anao any amin'ny toerana rehetra izay lalovanao. Misy fotoana miteny amin'ny fiangonana mihitsy hoe ninninona programa izay tokony ataontsika ka na efa mipetrapetraka sy efa milamina azy ka raha misy programa izay anendren'ny foibeantsika anirahana ny tenako amin'ny asa fanompoana na zavatra ny ilaina momba ny asan'Andriamanitra dia tokony ho fantatrareo fa ataontsika lara-pamiana foana ny amin'ny foibe dia ny fiangonana efa tena manaika an'izany mihitsy izy dia ny zavatra tsapanay nefa ao anatin'ny fahaizanay manaika an'izany dia mampandresy anay Andriamanitra tena hoe miasa Andriamanitra ary tena maneo zava mahagaga tsy takatra ny saina tsy hay azavaina mihitsy any amin'ny toerana izay ahafahanay manompo an'Andriamanitra any amin'ny toerana izay hitondran'Andriamanitra anay dia hoy amantsy anao hoe tena sambarintsika manana an'ireo ray aman-drenindreo satria nataon'Andriamanitra fitaovana izy ireo mba hahafahantsika misitraka fitahiana sy fahombiazana sy fandresena. Amen. Mino fa voatay ianao androany, mino fa aneo ny voninahiny eo aminao Andriamanitra ka androany dia ho atsangan'Andriamanitra ny ara-pananao. Androany dia hikasika anao manokana ny fanamasina satria matoky ilay Andriamanitra ny antso sy ny fidy azy hijoroka eto androany fa afaka ny ampiasa izy satria marina loatra Andriamanitra. Amen. Dia tiako fotsiny ianao tsy fatoka amiko na hoe hibanjo na hoe fa hijery an'ilay Andriamanitra lehibe, hijery an'ilay Andriamanitra afaka hiasa ho anao, aneo zava-magaga eo amin'ny fiainanao satria za mino ilay Andriamanitra naniraka hijoroka eto amin'ity toerana ity ka dia matoka fa hiasa Andriamanitra. Anomanantsika ny fotoam-bavaka dia andao ataontsika ny ao amin'isany andin'ilay hira hoe mba ta io hitondra ny fananao ka sy ho ahalala ataontsika ho voninatr'Andriamanitra. Ataontsika tonga dia eo amin'izay tsika ny miditra ataontsika ho voninatr'Andriamanitra izay ho fanomanantsika ny fotoam-bavaka. Saotra Jesosy akasitraka fanamasina. Amen. Andeanao timadefara andeanao zakumbade wetulaustu ni fazaranao fuai varabaranao ratsianon mamu manaira atsismakatlantigriti ranaitaftiamnao aumbaireracha Batea ita kunivuni laisha Pera tifakina rambakwe Amile twera na kakiamnao Ufenu aita timiatwe Devuni laisha Bataiwe aitunja nifanainao Kasiwala Amfiwaziala milifana chea nawe Nofaevena tise Siana wangano ngano Nofunduna marisike Ande ambuni Bataiwe Bataiwe Aitunja nifanai nao Tiara milifana chea nawe Yovae tena tise
finona maresike andeha ambony rano dia finona maresike vavakatsika misaotranao zay Andriamanitra ray satria tonga ny fotoana fahanay mandre ny teninao dia matoky Andriamanitra fa hiasa ianao amin'ny Andriamanitra lehibe sy mahagaganao. Tompo mitenena aminay, ampianaro zay, ampafantaro anay ny sitraponao. Matoky zay Andriamanitra fa manana zavatra no mananao anay ianao amin'ity anio ity. Ka tsy tonga eto fotsiny zay mba hivavaka, fa tonga eto zay andray zavatra avy aminao. Dia mino zay fa omenao anay zay zavatra ilainay sy tombonay ao amin'ny ara-panahinay. Tikanao mba merina zao vavaka zao. Jesosy misaotranao fa tonga eto androany. Androany Jesosy dia mitenena amiko, ampianaro anaro ahitsio saotra Jesosy fa voata androany. Amen. Ndao ity tanana mafy an'Andriamanitra tsika. Alleluia. Dia irositsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Raha omena aloha hevitra ny tenin'Andriamanitra dia hoe Andriamanitra dia mifatoka amin'ireo zay very. Zany hoe Andriamanitra zany dia tena hoe ao am-pon'Andriamanitra no mitadin'ireo olona zay very na ireo olona zay mbola tsy ao anaty vala na ireo olona mbola tsy tonga amin'ny toeram-pamonjena mitovy amintsika sy ianao tahaka an'izao. Tena ao am-pon'Andriamanitra. Anisany zavatra lehibe manamarika an'izany dia le fotoan-dehibe izay ataontsika amin'ny 13-14 ery amin'ny kanja malalaka ny Madarella. Hitady sy hamonjy ny very Jesosy ka mino fa Andriamanitra dia hanao zava-mahagaga amin'ny fotoana io ka maro ny olona ho vonjen'Andriamanitra, ho tonga mpino, ho tonga zanak'Andriamanitra satria matoa Andriamanitra namangy ny mpanompony dia efa nihevitra an'izany Andriamanitra fa efa misy olona voaomany sy natokany ho vonjena amin'ireo fotoana anankiroa ireo. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra aloha tsika ao amin'ny Efesianina, ao amin'ny Filipianina zafady. Filipianina toko faharoa dia vakitsika manomboka eo amin'ny 5, 6, 7, 7 dia toizatsika ka hatrany amin'ny faraika ambin'ny folo dia rehefa misokatra rehefa hitatsika dia ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Filipianina toko faharoa dia manomboka eo amin'ny 5, 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Izay na dia nanana endrik'Andriamanitra azy dia tsy nataony zavatra ny fikirina mafy ny fitoviany tamin'Andriamanitra fa ny foanany ny tenany tamin'nakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanana tare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany no nanandраtan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany. Sy eken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Ozy le ten'Andriamanitra hoe Paoly apôstôly dia niresaka manokana hoe aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'i Jesosy koa. Ka na dia Andriamanitra azy izy dia tsy ny fikiriny mafy ny toerana amin'Andriamanitra azy, tsy ny fikiriny mafy ny voninahitra sy ny haja sy ny laza nananany tao an-danitra tao, fa nanaiky ny iraka nampanaoviny rainy azy izy dia tsy iza fa Jehovah Andriamanitra. Andriamanitra dia nalahelo satria tafasaraka taminy ny zanak'olombelona. Rehefa namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra dia ny foronon'Andriamanitra na noharian'Andriamanitra tao anatina tontolo feno voninahitra izy ireo, tao anatina toerana misy ny zavatra rehetra izay nilainy sy nitedavina. Zany hoe tsy nanan-java-mahory zany izy. Ary mahafinaritra nyity manompo an'Andriamanitra ity tsy olombelona ny foronon'Andriamanitra voalohany fa ny zavatra rehetra nilainy ny olombelona. Marina zany sa tsy marina? Ny olombelona no ny foronon'Andriamanitra farany. Zany hoe efa nomanin'Andriamanitra ho an'ilay olombelona no foronony zany ny zavatra ilainy sy ny tedaviny rehetra, ka tsy hanan-java-mahory ireo olona izay ny foronon'Andriamanitra eo fa anana an'izay zavatra rehetra mahafeno ny fiainany sy mahafinaritra azy.
za zany tehiteny aminao anaty fonteny hoe rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao, rehefa tonga ampino manana an Jesosy ianao a, dia sitrak'Andriamanitra ny tany fiainanao sy hampandresy anao sy hanome anao an'izay ilainao sy tediavinao rehetrarehetra. Zany hoe tsy fandanim-potoana na fandanin'andro ny fivavahana sy ny fanompona, fa misy zavatra tsy ho azonao, tsy ho vitanao ary tsy ho tonga eo aminao mihitsy raha tsy hivavaka sy hanompo an Jesosy ianao. Ary rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao dia ny azo antoka afaka ho azonao ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Rehefa nataon'Andriamanitra niadana sambatra izy mivady, dia nanomboka tonga ny menarana, tonga ny devoly Satana, naka fanahany Eva. Hoe RHEFA, fa maninona kainareo ny tsy mihinana an'ity voankazo eo ampovoan'ny saty? Mba fantatrareo ve ny sekret an'io? Mba fantatrareo ve raha mihinana an'io nareo dia inona ny zavatra mety hitranga eo amin'ny fiainanareo? Hitovy amin'Andriamanitra nareo, alalany tsara sy ny ratsy nareo. Zany hoe nisy zavatra tsaratsara kokoa, na zavatra ohatran'ny nafinafinaritra kokoa mihoatra noho ny efa niainany zareo nolazainy ny devoly taminy. Zany hoe Satana zany enjana be raka fanahy, Satana zany mahay mandresy lahatra, Satana zany mahay mambabo fo. Ka le zavatra fantatry ny devoly mihitsy fa mety tianao sy ilainao ny anjonony anao sy tomany anao, fa mila mitandriny tsika. Fa amin'ny fotoantsika tsy manaiky izay lazain'Andriamanitra fa manaiky an'ny Satana, dia manary ireo fiadanana sy karazana fahasoavana rehetra izay tokony hisitrahantsika sy hananantsika. Tao anatin'izay dia izy efa hoe zavatra rehetra inga afaka hoaninay, afaka hisitrahanay fa io voankazo io ihany io fahalalana ny tsara sy ny ratsy io ihany tsy avelan'Andriamanitra hoaninay. Hoany fa tsy mampaninona amin'ny mihinana an'io. Fa vao nihinana an'ilay izy Eva dia nitondrany koa ny vadiny, nanomboka teo potika ny fiainany zareo. Nanomboka niala ny voninahitra, niala le akanjo fipanahy, le fitafim-panahy. Nanomboka natsiaro tena ny tanjaka izy, nanomboka nahita sy nibanjina ny tenany fa tena menatra izy satria niala teo amin'ilay fitafim-panahy izay ahafahana mihaona amin'Andriamanitra sy mifanerasera amin'Andriamanitra. Ary rehefa niantso azy Jehovahandriamanitra tao amin'ny saha dia niafina ry zareo satria niboridana ny fahalalan'ny tenany. Tao anatin'izay dia ao ambadiky ny fahotana zany rehefa tafiditra ny fahotana. Ny fahotana zany tsy tonga ho azy, fa Satana ny tompon'ny fahotana. Amin'ny fotoana ianao manaiky ny taridalan'ny Satana, amin'ny fotoana ianao manaiky ny teny izay lazainy devoly eo amin'ny fiainanao, dia hanomboka ahita fampitehany ianao, ahita faharavam-piainana ianao, ary isy zavatra hanomboka tsy hilamina intsony eo amin'ny fiainanao. Satria maninona? Satana tsy tonga hiavana aminao na hanambitamby anao. Satana tsy tonga mba hapety ny fiainanao fa hanakorotana ny fiainanao. Zao nefa ny zavatra misy. Andriamanitra mametraka teny eo anoloanao mba hakatoavinao, fa Satana koa te ho tonga alohan'Andriamanitra eo anohatra n'io teny io mba ho ekenao hoe ny teniko ekenao izy fa zany an'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ianao manaiky ny tenin'ny devoly dia potika ny fiainanao, ravy ianao. Fa ny olona mankatoy izay lazain'Andriamanitra tsy rava mandrakizay, tsy potika mandrakizay, tsy maintsy mandresy ianao rehefa mbola hiazona ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ka ninona zava-manahirana mitranga amin'ny fiainanao? Tazomy amin'ny tenin'ny Andriamanitra fa marina amin'izay lazainy izy, aza mivadika amin'Andriamanitra zany. Aza mba manao tahaka ny Sara, efa niteny tamin'ny Andriamanitra eo hiteraka ianao sy Abrahama vadinao, fa natahotra izy, efa antitra be efa lehibe sao dia mba tsy hiteraka ihany ary dia zao ny teniny, io iagara Abrahama mpanompo vavoko, ndana manambady azy. Dia rehefa mahazo zaza avy aminy ianao dia mananjanaka tezaintsika, tsy Andriamanitra ny teny an'izany. Tsy Andriamanitra ny teny an'izany fa Satana. Mandinika zany tsika fa nanino ny Sara ny hevitra an'izany satria nitoloran'ny Satana saina izy. Teneno ny vadinao fa mampalahelo nareo mivady. Melohan'ny Satana ny teny Andriamanitra efa ny teny, ndana mivoaka ny ivelan'ny tranonareo dia isao ny kitana fa raha vao isanao dia ohatran'io ny taranakao eny ambonin'ny tany. Mandana makeny amoron-dranomasina dia isao ny fasika. Zany hoe tsy zaza ny tonga aloha fa teny. Amen. Tsy zaza fa teny, fasika ny isaina, kitana ny isaina. Ohatran'ny mampiteny Andriamanitra koa hafahafa. Fa zao marina amin'izay lazainy Andriamanitra. Ka rehefa niteny taminao izy fa kely ny andanao lehibe na faranao, aza matahotra ny ady mitsanga fa tsy maintsy tonga amin'ny fahalehibiazana ianao. Ianao ny finoko androany. Za Jesosy raha joronao eto amin'ity toerana ity androany dia manomboka androany hitondra ho any amin'ny fahalehibiazana ianao. Satria Andriamanitra tsara. Anisan'ny nisy fangatahana fito no ataonay tany amin'ny sapam-piangonana misy anay tany Anosy tany Faly Arivo tany dia tao anatin'ilay fangatahana anankifito dia mba nanoratra hoe Jesosy amin'ity taona ity dia mba ataovy mitory teny ao Androndrakely
dia faly aho zany satria mpamaly vavaka Andriamanitra ary mahita ny etaeta ao am-poko dia misaotra an'Andriamanitra fa rehefa mba niresaka andreo zanako ara-panahy hoe ndao tsika mba ho any Androndrakely ny vavaka fa mba voasa ho any sady mba hiaripaly any tsika mba ho any mba hifanotrona dia tsy nisalasala izy ireo fa dia nanaiky dia mba tonga mifanotrona miara-manopy eto amin'ity toerana teny zany hoe mba miara-mifaly amin'ny fahatsaràn'Andriamanitra zany amen dia ny tompo tena marina amin'izay lazainy dia rehefa zay ny tenin'Andriamanitra fa natao atsara fa ny fisiany Ismaela zanaka Agara teraka problema be teo amin'ny fiainan'ny Abrahama sy Sara sy ny fireneny zareo mandraky ty ny androany satria tsy teny lazain'Andriamanitra izy fa teny men'ny devoly azy ka tamin'ny fotoana izy nisafidy ny tenin'ny devoly dia tsy maintsy isy fampitehana tsy azo sakanana zany fa tsy maintsy hiaran'izany ny fiainany zareo avy eo nefany tonga ihany Andriamanitra naniraka ny anjelany teny hoe ory Sara tsy maintsy hiteraka ianao dia meza za ve dia mbola hiteraka dia izy le anjely fa manino ianao me zanga me izy satria natahotra izy fa rehefa nielona ny taona nitsotro zazalahy izy tonga ihany Isaka satria marina amin'izay lazainy Andriamanitra ka tia teny aminao inona moa no tiako atongavana Satana mpanolotsaina enjana be ary Satana mpamitaka rehefa ny fitahany Adamaseva potika ny fiainany zareo tonga ny fahafatesana niara ny fanozonana jalo ny vehivavy rehefa nananaka ny vady ny etera ny faniriny tsisy fitsarana tsony fa nanomboka ny tebiteby ny atsembohan'ny tava ny azahoana hanina lasa ny Satana ny fahefana rehetra zay nampatonga ny Satana ny teny tamin'i Jesosy zao ny teniny Jesosy raha tena zanak'Andriamanitra ianao dia miakofy eto anatrehako fa omeko anao ireo hitany masonao rehetrarehetra eo fa efa natolotra azy zany petraka amin'ny fanontaniana hoe iza nanolorana ny Satana andreo nalainy tany amin'i Jehova ve Adamaseva ny tompony io tamin'ny voalohany fa rehefa nanaiky ny tenin'ny Satana Adamaseva dia lasa izy ny andrinany zao tontolo zao izy lasa ny feany'ity zao tontolo zao ty izy lasa mpanapaka ny tany fa ny mahafinaritra dia zao nilozan'i Jesosy ny lanitra niaingy Jesosy fantatr'Andriamanitra ny jaly sy ny fahoriana mahazo ny olombelona dia izy Andriamanitra tsisy mahavita nyity azy ty akoatranao Jesosy mila ilozanao ny voninahitra mila ilozanao ny toerana tsara ty an-danitra mandany akeo ny teniko fa amin'ny fotoana ianao manaiky izay lazaiko aminao dia ahita fagagantsika raha hita olona marobe hiverina amintsika andraitsika androany ianao zay tonga eto amin'ity toerana ity maniraka anao Andriamanitra mandana aloavo ny trosanao teneny ny olo akaikinao aloavo ny trosanao fa manina miteny aminao hoe aloavo ny trosanao satria izy ny baiboly zay nahazo maimaim-pona dia mila mizara maimaim-pona nareo tsy mpizara maimaim-pona rehetra zany misy trosanao any amin'Andriamanitra misy trosan'Andriamanitra any aminao ka raha olona nanan'Andriamanitra troso zany tsy manam-piadanana zany tsy sambatra amin'ny fiainana zany tsy milamina noho izany valio Andriamanitra andana mitady tsy mamonjy ny very fa ny antom-pisin'ny zanak'Andriamanitra dia zany anisan'izany ianao amen anomboka nilozan'i Jesosy ilay toeram-boninahitra oka ao aminareo zao sainy zao zay tao amin'i Jesosy ka na dia Andriamanitra azy tsy ny fikiriny mafy ilay toerana tsy andeha ozy Andriamanitra Jehovah Andriamanitra andeha sika amorona olona takatsika zany hoe nresaka tamin'i Jesosy izy andeha tsika amorona olona takatsika tamin'ny fotoana io Jesosy mbola mipetraka teo amin'ny sezany fotsiny fa mbola tsy nanao nininina loatra fa nisiraka lehibe nampanaovin'Andriamanitra azy tena efa nandalo teto ry Abrahama nandalo teto ry Mosesy nandalo teo ry Noa nandalo teo daholo ireo karazana mpanompon'Andriamanitra maro amerenana ny olona amin'ny famonjena fotriny tsisy nahafa-po fa i Jesosy raha ho faty eo amin'ny hazo fijaliany dia zao tontolo zao mihitsy novonjena dia nanaiky Jesosy tsika nge jentilisa tsy tokony novonjena fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy dia nahazo famonjena maimaim-pona tsika noho ny raha latsaka teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fanekeny Jesosy noho ny fanavotana zay nieretany sy nekeny tao ambadiky ny jaly sy ny ratra nahazo azy sy ny fahoriana ny lalovany dia tsika sy anao ny voata voalohany tsika sy anao ny nandresy voalohany ary ny tena mahafinaritra dia zao raha maty tsika tsy ho any amin'ny elo fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay amen io zany aza miala amin'i Jesosy loza n'le toeram-boninahitra nanetry teny ososo izy nanetry tena hatramin'ny fahafatesana dia le fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana mahafantatra ao ve tsy hoe nijalijaly fahatany izy tsy hoe niariniaritra fotsiny tamin'izao izy tsy hoe nekeny zany le fahoriana sy le fijaliana nampanaovin'Andriamanitra anazy fa raha mamaky tsika eo amin'ny tsy haiko 5 sa eo amin'ny 10 akitsika inge ozy izy
koa izany ozy nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Ito izantsika amin'ny 10 mba ho amin'ny anaran'i Jesosy nandolia lohalika rehetra sy eken'ny lela rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany. Aleloia. Zany nanandratan'Andriamanitra azy. Zany hoe mialohan'ny isandratanao dia miala amin'ilay toerana misy anao izay fikirinao izay tsy avy amin'Andriamanitra na tsy ilain'Andriamanitra hijanonanao. Fa amin'ny fotoana ianao manaiky ilay baikon'Andriamanitra sy raka-panaovan'Andriamanitra anao dia Andriamanitra hanome anao ny fahefana sy ny fanapahana rehetra. Ka rehefa tonga eny Antsorokosy aminao izany fanapahana izany na nodevoly any amin'ny elo ary tsy afaka manao ninona fa enao ny mpandresy sy mavita ny zavatra rehetra. Amen. Pandraindray tsika rehefa mikely ena amin'ny famompona dia ohatran'ny mieritreritra hoe mahatiantoka sy mijaly. Fa io fikelezanao aina amin'ny famompona io misy valiny lehibe io. Tsy mitovy mihitsy ny olona tena manompo sy ny olona tena manetry tena sy ny olona manaonao fotsiny adidiny asa izay hampanaovina azy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa manompo dia aza manao adidy fa manompo amin'ny fatakarana. Manompo fa io zavatra ataonao io dia andraisanao valiny eo. Ndray androany marina amin'izay lazainy Andriamanitra. Tsy mba tsy marina izy ka hanadino. Zany hoe Andriamanitra hatsiaro anao foana, hitsinjo anao foana, hijery anao foana. Fa ny fanontaniana mipetraka, manana fahafahana afaka manompo ao amin'ny fanjakany ve ianao mba hahatonga anao tsarovana ray androany. Tsy ny olona rehetra no afaka ho tsarovana, fa ny olona izay manompo, ny olona izay matoky, ny olona izay vonina hijoro, fa ambadik'izay ninina ady mitranga hampandresy anao Andriamanitra. Tadidika eto mitantarany Marta sy Maria. Marta sy Maria dia samy manana ny teo-panahy sy ny fiainam-panahy izy amin'ny rahavavy. I Maria ara-panahy be fa Marta ara-nofo be. Samy mpino fa tsy mitovy ny teo-panahy. Rehefa tonga tao an-tranony Jesosy amin'ny fotoana fanaovana raharaha mihitsy Jesosy ny tonga ao an-tranon'izy amin'ny rahavavy. Dia rehefa tonga tao an-tranony Jesosy tonga dia najanony Maria ny asa aman-draharaha. Tsy haiko hoe nikoso-trano sa nanasa vilia sa nanofa vary sa naprehatra afo. Tsy fantako izay asa mety nataony tao tokantrano tao. Fa rehefa tonga tao an-tokantrano Jesosy dia najanony Maria ny asa aman-draharaha fa nihaino an'i Jesosy teo an-tongotry ny tompo izy. Fa Marta mbola nifatoka tamin'ny asa aman-draharaha, mbola variana nanao raharaha dia izao ny tenin'ny Marta. Tsy mampaninona an'i Jesosy hoe no amela ariary asa eto fa ny rahavaviko jereo tazominy eo. Dia hozy Jesosy, ry Marta, Marta, maro erehana loatra ianao, sy be fanahiana loatra, maro erehana ianao. Fa marino ny safidy ny anjara tsara izay tsy esorina aminy mandrakizay. Ny fotoana laninao an'Andriamanitra, ny fotoana tokanao amin'ny famompona an'Andriamanitra dia izy zavatra tsy vitanao fa vitan'Andriamanitra. Izy zavatra tsy hainao fa manomboka ho hainao rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Izy toerana tsy tonga anao fa ataon'Andriamanitra tonga anao. Ny olona tsy afaka makeo fa ianao afaka makeo. Satria maninona? Rehefa avy manompo sy tena matoky ianao dia Andriamanitra hanandratra anao. Maty amin'izay Lazarosy fa tsy nanana finoana namelomana ny Lazarosy izy mirahavavy. Ndana tsoa Jesosy fa marary Lazarosy ozy izy. Dia hoe tsy tao Jesosy fa nisy nalehany. Dina zavatra nitranga. Maty any Lazarosy izay Jesosy fa tonga teo an-toerana. Rehefa tonga Jesosy nitomany dia hitsapa alahelo an'izy mirahavavy. Dia nalahelo tena nalahelo Jesosy. Dia aiza izy? Efa nalevina, efa efatrandro izao. Dia Jesosy ndao any am-pasana. Jesosy aza manahirana ny tenanao ianao izy mirahavavy. Efa nalevina izy, efa maimbo, efa efatrandro izao nandevenana azy. Fosy Jesosy, raha minonareo dia ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Zany hoe aza mijery ilay zavatra hita amin'ny masonao sy ren'ny sofinao, fa mifatoa amin'ilay Andriamanitra tomponao, fa izy afaka maneho zava-mahagaga tsy takatry ny sainao anao. Amen. Indray nge ty famompony ity mampitomany. Indray ty famompony ity tena misy taona ianao tena mieritreritra mihitsy hoe fa ahoana tadidiko mihitsy tamin'izany. Tena tsaroko hoe metabe izay ny soldata ato Androndrakely. Fa misy taona rehefa mamonjy mariazy na mandeha manao vakansa miaraka andry pasteur Adolphe fa mivady dia izaho ilay tsy mba mandeha mihitsy fa mpiandry vavahady tsy hananiny etsy. Dia faly mahita ny olona mandeha, lasa raha lasa fa izaho ilay tsy ao anaty lisitra mandeha mihitsy. Raha mba misy zavatra tsaratsara hoe mba handanana sy dia izaho tsy ao anatiny fa izaho mijanona. Dia fantako hoe fotoana nanamboaran'Andriamanitra ny fokony amin'ny androany ilay izy. Fotoana namolavolan'Andriamanitra tsy hoe ratsy ny manompon'Andriamanitra fa ny tompo mihitsy mametraka azy ireo fitaovana mba hanefena ny foky sy ny saiko hoe raha mbola maritra amin'ny famompony ianao dia izaho Andriamanitra mbola afaka hiasa ho anao. Amen. Dia misy fotoana tena marary ilay izy satria izaho tsy mba rehefa
hoe mba hanao soldat tato androndra tsy tafiditra moramora tato za zany tsy tafiditra moramora hoe hanao soldat tato androndra fa nisy fotoana teo foana ihany dia pasteur hery any 55 izy zay mirahalahy tena mpinamana be mihitsy tamin'izany dia zay mirahalahy zany mandeha eto am-piangonana foana isan'andro manao garde alatsinainy talata alarobia alakamisy zoma sabotsy miaraka amin'ny pasteur rehetrarehetra misy ohatrany kidoreponza maimbo be zay fatorinay kidoreponza na soldat be fa ratsy be zay dia stominay eo amin'ilay ohatrany toerana kely fisakafoana misy bivety midy zay dia ao zay matory latsinainy talata alarobia alakamisy zoma sabotsy dia miara-matory manao garde foana za dia pasteur diary dia pasteur hery dia misy an'izay rahalahy Eli zay tonga teo foana dia rehefa avy eo amin'izay ozy madame Daniel mantsy any rahalahy hery pasteur hery teneny ray aman-dreninao fa mijanona aty amin'izay ianao fa tsy mody tsony dia zany efa mba naniry koa mba hijanona fa za tsy tao anatin'le nytenena hoe mijanona ianao dia voaray zany nareo fa za tsy voaray heritaona angarangidiny tateoriana mbola teny foana dia nisy stage nataoko zay nisy fianarana nataoko dia zany dia hanao stage dia tao amin'ny pisoara kely nivoaka tao dia nahita amin'ny pasteur Adoly fa nandalo dia izy rahalahy Iasona dia ahoana tompoko nareo sao dia mazoto iambina garazy satria ilay rahalahy ohatrany tsy atsony nisy an'izay rahalahy parfait zay ny ambina ny garazy tery tômôbilina teny dia ny tompoko mazoto satria za zany tsy tafiditra nanao soldat nefa za te hipetraka mafy ato te hijanona mafy ato fa sarotra tamiko nidirako tato fa ny olona sasany ohatran'ny moramora tsy haiko inona ny antony le izy fa Andriamanitra daholo ny antony amen dia rehefa ny ambina an'ilay garazy teny amin'izay dia teny nisy tao pasteur ohatrany nandeha kely zay izy dia ohatrany nividy zavatra kely tery amin'le tsena tery dia tsy hitany amin'izay dia klaksonny fela be izy dia niazakazaka biavany pediny be mihitsy nareo lahy asa tena tsy makaminareo mandreraka nareo toko miteny nareo rehefa tsy mavita lizy rehefa tsy hanao an'lizy tsisy aman Jesosy sa Jesosy sady tsy mandray karama za koa nefa tsy teneny hoe manao soldat nareo tenefa mbola tabatabany dia lasa hariva niny ny andro nalahelo be mifoko dia nisy an'izay ranabavy ato hoe dolisy zay mpanampy tao dia izy nikapokapoka ny soroko mahereza ranata mahereza ombanao Andriamanitra dia teo foana farany rehefa elaela tateoriana voaray ihany rehefa avy eo dia lasa soldat tato androndra ihany dia nitoy tamin'ny fampona dia faly tena tiako bedy foana tamin'izany bedy foana dia ozy ny rahalahy ary nareo bedy foana nefa zay tsy maninona zany efa mandeha mivoaka manao asa dia fantatra rahalahy mifianako sy ny zavatra ataoko fa lasa manao asa lasa manao sany tompo dia ohatrany hoe bedy foana zany bedy madama foana avay zasiny bedy foana fa ny rahalahy nefa tsy bedy dia izy hoe Jesosy misy rangahoany nanomana ny foko sy nanamboatra alleloia fa nisaorako ny tompo nijoro tamin'ilay fampona foana ary nanana faharetana tao anatin'ilay fanarahana an'Andriamanitra fa rehefa mbola vonina nijoro sy nitandrina sy nandroso ianao dia tsy very ny tenin'Andriamanitra momba anao fa tsy maintsy miasa foana izy ka ndraindray sao dia misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sainao na ny hevitrao momba ny fampona tsy ianao no misafidy ny pasteranao tsy ianao no misafidy ny fiangonana ivavahanao fa Andriamanitra ny manome ny ray aman-dreny hitaizanao ka vao miala amin'ireo ianao ka io nomen'Andriamanitra anao tsy mahomby zany ianao fa ny fahombiazanao fifamatorana amin'izay ray aman-dreny nomen'Andriamanitra anao mba ho fitahinao anao alleloia andao mba ity tanana mafo andray aman-dreny tsika afaka mandeha amin'ny sainao ianao afaka mandeha amin'ny hevitrao fa raha tenin'Andriamanitra ny elanao dia tsy tafavoaka ianao dia nisy karazana lalana ny lalovanao ohatr'izany dia misy taona vangin'Andriamanitra dia ndre pasteur itory teny eto androndra ianao fa mbola matahotra izy zany manginy tompo anahy dia amin'ny fahasahina tenenako anazy eto an'izany dia ndre pasteur itory teny androndra ianao fa mbola matahotra ny aminao izy satria sao dia miteniteny foana ianao satria sao dia mbola tsy milamafafy ianao dia mivavaka foana ihany dia mandray teny avy amin'Andriamanitra foana anomboka ny teny amin'izay ny tompo tatoato hoe miomany ianao fatoato ianao dia zara fahasoavana eo amin'ilay toerana izay nangatahanao tamiko izy Andriamanitra dia androany ty mijoro eto ty dia afaka mizara fahasoavana amintsika rehetra tsy mora ny lalana fa mafy be ny ady atrehana sy ny zavatra ananina fa
misaotra ny tompony hoe fany amin'izao a fa raha mba misy olona tena mba ilain'zareo dia mba anisany ny tena mba hoe olona mba hoe ilaina zany fa tsy hoe olona mipetrapetraka fahatantsitsy anaovana azy mety izy ianao mba olona ilaina amin'ny fiainana mety eza mba olona azo anaovana zay tokony anaovana anao ianao fa tsy hoe olona jerena fotsiny fa mezaha mihitsy na misy zavatra tsy vitanao sy hainao ary mezaha mba olona ilaina ianao fa zany natao hoe fatokiana ao amin'ny fanjakana Andriamanitra amen dia fantatrareo ve ny antony pisin'ny tantaran'ilay zanak'adala liko 5:10 ny antom-pisin'ilay zanak'adala Jesosy nanao ny fanoharana io Jesosy no niresaka an'io tantara io izy io dia toritenina tantara nosoratan'i Jesosy ho an'ny olona miverin-dalana na ho an'ny olona nembotra sy niala tamin'Andriamanitra hoy teo am-piandohana hoe Andriamanitra dia mifatoka amin'ireo zay very aleloia ty zanak'adala ty dia efa tao anatin'ny vala zany hoe olona efa tao ambala olona efa voavonjy olona efa nanana ny zavatra rehetrarehetra sy tao akaiky ny rainy fa ny safidy ny ala tao amin'ilay fanjakana zay nametrahan'Andriamanitra azy dia ny famonjena izany ary ny zavatra rehefa namaky an'io tantara io dia zao nanana zanaka miralahy io rain'zareo io fa le zandriny no niteny tamin'ny rainy fa le zokiny natoko tao anatin'ny fampony le zandriny zany dia niteny zany hoe amin'ny heviny ara-panahy zany le zokiny efa ela teo amin'ny fampona fa izy mbola voaingana ny nanompo fa izy tao anatin'ny mbola voaingana tao anatin'ny fampona iny tsy nanapa-endrena fa nietrehitra ny tena fefa lehibe mavita tena sy afaka manderery tsy miankina amin'ny rainy fa ombiaza anao dia ny fekinanao amin'Andriamanitra sy ny fifamatoranao amin'izay olona petraka Andriamanitra eo amboninao mba ho ray taizanao ara-panahy zay ihany ny fahombiazana zay tsy any ambadika any tsy any amin'ny olon-kafa any fa any amin'ny olona zay nomen'Andriamanitra anao ny rainao ihany no afaka mamotritra tempo-pasoavana afaka tena mpandresy anao amen za rehefa irahan'ny olona manao zavatra eto an-tanàna eto ka raha hampanaoviny zareo zavatra tsy raharaiko izay lazain'ny olona fa zay hampanaoviny anahy ihany ny ataoko aloha satria ireo ny afahako misitraka fahasoavana sy ireo ny azoko antoka fa andreseko dia gaga le olona sasany hoe fa manina rany naniraka n'iny lehilahy iny toatra miavinavina tsy nentina andeha tsy hoe ny avinavina fa za koa nahazo iraka avy amin'zareo dia za tsy miraharaha zay ataon'ny olona ny ambadika fa zay anyrahany anahy aloha dia iny ny akatoaviko satria ao ano misitraka fahasoavana sy afaka mandresy amen dia tsy mba manao ambany zavatra an'izany mihitsy aho dia le zandriny niteny tamin'ny rainy dada meo any anjara fananana tokony ao fefa lehibe andeha fa rehefa nomeny rainy safidy satria manaja safidy Andriamanitra manaja safidy izy dana mandeha raha zay ny sitraka ny fonao sy mety aminao fa rehefa nandeha izy nandeha tany amin'ny fivelomany ratsy sy ny adalany tany potika ny fiainany rava ny fiainany ianao vao miala amin'Andriamanitra ianao vao miala amin'ny famonjena zay nomeny Jesosy ianao ka na efa lasa manam-bola be ary ianao mety efa mety ny fiainanao tsy aza miankina amin'ny voly zany fa miakina amin'ny Jesosy foana miakina foana amin'Andriamanitra mety efa nisongadina ny fiainanao mety tsy mitovy amin'ny taloha tsony dia mieritreritra ianao hoe tsy mila mivavaka tsony tsy mila manao an'izao tsony tsy maintsy miankina amin'Andriamanitra foana fa misy zavatra tsy hety mihitsy vao tsy miankina amin'Andriamanitra tsika potika amin'ny fiainan'ilay zanak'adala fa tany amin'ny valakisoa lasa hihinana voankazo fihinan-kisoa izy zany hoe ny safidy ny ray sy ny dia namotika ny fiainana tany izy vao tonga saina sy natsiaro hoe andeha hiverina any amin'ny dadanay aho fa any izy zao manananina hoanina be da be za mato mosary mijaly rehereto be da be ny namatsika mety efa nembotra be da be ny namatsika mety efa tsy niara-nivavaka aminao tsony raha mijery an'io toerana hipetrahanao io ianao dia mety tsy ianao rery niara-nivavaka tamin'ny voalohany teo amin'ny toerana io fa mety nisy namanao na nisy olo-kafa nitominao sy niaraka taminao na nety nitonanao mihitsy azy mety efa tsy eo tsony izy mety efa lasa nisotro toka mety efa lasa miverin-dalana sy nanao adalana fandroany mifatoka amin'izay very Andriamanitra dia ianao nataony fitaovana monjy an'ireny olona ireny andao ndray anao ny fomba rehetratsika hitona an'ireny olona ireny sy antso an'ireny olona ireny hiverina ao amin'Andriamanitra misy amin'izy ireny mety tafitohana misy amin'izy ireny mety tsy naharitra afaka mpanatany amin'izay toerana nisy azy tany dia niala tamin'Andriamanitra fa tsy Jesosy nidina avy any an-danitra monjy an'ireny fa itsika nefa nomeny fahefana monjy an'ireny olona ireny dia andao manomboka amin'ity androandroany ity rehefa mirava eto amin'ity fotoana ity
tonga dia iantso raha azonao antsona amin'ny telefona ilay olona. Raha mifanerasera aminao izy dia andao resena lahatra ampaheresina ampatsahivina azy ny famonjena izay faniraisiny taloha. Fa mino fa ametraka hery ao ambavanao sy ao am-ponao Andriamanitra ka amin'ny alalan'ny teninao maro be ny olona hiverina nompan'Andriamanitra andray eto amin'ity toerana ity androany. Satria izany teny izany no ilain'Andriamanitra ho tonga ao anatinao dia amin'ny alalan'ny fanetsehanao an'izany teny izany dia hiasany amin'izay tany alehanao any Andriamanitra hiverina eto ianao. Fotoam-bavaka no entinao eto satria na ny antony ho entinao ilay olona satria nomban'Andriamanitra ianao. Amen. Andao ireo zanak'adala, ireo olona izay efa very efa tsy atao mivala intsony, andao hiala-nenina sy kely aina ao amin'izy ireny. Mety mitsotsoka anao izy, mety mamoromorondanga mihitsy izy mba tsy hionany aminao. Tsy maninona izany fa andao aloha anana ny toetran'i Jesosy foana hoe malemy fanahy tsy miavina po. Faharoa, Matio 7:12 ka hatramin'ny 17. Matio 7:12. Vakitsika manomboka eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hita dia vakitsika ilay tenin'Andriamanitra. Matio 7:12. Ahoana no hevitrareo raha misy olona manana ondry zato ka maniny anankiray motsy amelany 7:50, motsy amelany 7:50 an-tendrombohitra va izy ka andeha hitady lainany. Ary raha tahiny hitany izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny 7:50 izay tsy nany. Raha misy olona manana ondry zato izy ka naniny anankiray fa ny 7:50 zany mijanona tao amin'ny vala, endry tsara, nakato tsara, mipetraka tsara. Dia ozy izy hoe ilozany ireo 7:50 ireo fa lasa hitady ilay anankiray nany izy. Raha mipetraka nefa ny fanontaniana dia hoe iza mipetraka ny 7:50 sa ny ray? 7:50 mipetraka noho ny ray. Fa maninona ny ajanona ilay 7:50 fa tedavina ilay anankiray? Satria tsy tian'Andriamanitra hisovery tsika na dia ray aza. Amen. Ahoana indray zany raha mitsoaka indray ilay 7:50 sasany ireo fa hifatika hitady ilay anankiray? Ireo 7:50 ireo efa ampisakafo, ireo 7:50 ireo efa misy mpanara-maso tsara. Ianao zany, ianao efa tsy atahorana intsony ary tsy tokony ianao indray ny andeha aniany ambadika any. Fa mezaho 7:50 fa andao hitady ilay anankiray nanitsika. Zany hoe Andriamanitra zany tena mifatoka amin'ilay olona very. Satria izay ny zanany latokana ho faty eo amin'ny hazo fijaliana mba tsy hisy avery atsika fa andovantsika fiainana mandrakizay. Dia zany mampatonga mpanompon'Andriamanitra mandany vola be amina fitoriana. Zany mampatonga mpanompon'Andriamanitra hoe mezaka sy mikely aina amina fitoriana hoe satria misy mani be da misy nani any, misy ondry nani be da be any. Fa amin'ny alalan'io fotoana amin'ny 17 sy 18 volana jona io dia maro amin'izy ireny niverina ho an'i Jesosy, ody ao ambala indray, anantona an'Andriamanitra indray dia ho faly ny lanitra. Ary ozy ny Baiboly ny ampanota ray mibebaka dia misy fifaliana lehibe any an-danitra. Ary izay mamerina maro amin'ny famarinana dia amirapiratra tahaka ny kintana mandrakizay dorika. Tia miratra ve ny fiainanao? Tia hisy voninahitra ve izay ataonao? Tia hita fahombiazana sy fandresena ve ianao? Andao amerina maro amin'ny famarinana fa tsy ianao niezaka hapety ny fiainanao fa Andriamanitra ny hampisy voninahitra ny fiainanao eo. Andriamanitra ny teny an'izany. Izay mamerina maro amin'ny famarinana amirapiratra tahaka ny kintana mandrakizay. Tsy hoe rapitso sy ravakapitso famarinana izy mandrakizay. Dikan'izany maty antoka ianao raha tsy mitory. Maty antoka ianao tsy mpanao asan'Andriamanitra io. Maty antoka ianao matory atoandro lava ohatrano io. Maty antoka ianao variana amin'ny fosa olona mizaho an'olona eo ambody tamboho alokaloka io. Ndraiky antsika mifampisava ao fotsiny dia mifosafosa olona fotsiny. Manao resaka fiainan'olona any ka mitondra problema be zany. Fa andao raha misy fotoana andao hitory, mitsangana dia mivoao amin'ny toerana misy anao any amin'ny misy anareo any, dia mandana fa misy mpanota be da be miandry anao any. Amin'izay fotoana izay sady amiratra ianao, anangona renany an-danitra ianao, ho faly Andriamanitra ny amin'ny fisianao, afa-po Andriamanitra fa tsy nanenina ny fidy anao sy ny antso anao satria olona ilainy ianao.
Tia afamafo an'ny tompo raha sitraky ny fonao. Amen. Anaitranao anie tiavatry ty. Za misaotra ny tompo fa za manana fahasoavana ao amina fananganan'olona. Ka na olona efa maty ara-panahy efa reraka efa tsy nanao asa tsony efa tsy hita tsony, tsy mamorona resaka na teny resana amin'ny olona iny. Fa amin'ny fotoana mionan'iny ka miresaka amin'ny ao anatin'ny 2 minitra na 2 minitra fotsiny ka mivavaka ho azy, na tiana na tsy tiana, raha pitso ihany na rehefa avy ihany dia lasa namana eny olona. Tena hoe misaotra an'Andriamanitra nisy fotoana tany Tsafilo. Dia ozy le rahalahy kely pastera any. Présenté tamin'ilay mpino tao azy zany, ty ozy izy ny ray aman-dreniny ara-panazy nitaizanay tany Berivotra 5 fa izy io izy manana fahasoavana ho amina fananganana olona ozy izy satria tsapanay tamin'ny fiarahana taminy. Dia nisy mpiandraikitra teo amin'ny fitomena dakely teo amin'ny andro maraina be amin'ny 4 satria nandoko fiangonana tany zay. Dia mivavaka ho an'izy ireo ao vavaka ho anareo ao dia nitsofina rano petrahan-tanana. Andriamanitra atsangany reto olona reto, ianao miasa amin'ny alalan'ireo olona ireo amin'ny alalan'ity asy ity. Ray volana sa 2 volana teo aoriana dia niantso anahy le pastera hoe voninahitra ho an'Andriamanitra ra-pastera, zay manko ny fiteniny voninahitra ho an'Andriamanitra ra-pastera. Dia fa ahoana? Re le olona mivavahanareo rehetra reny ange, reny zao mpiandraikitra ao anatin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Tena manao asa reny, tena mandroso ny asan'Andriamanitra ao izy, tena tsy nampozina mihitsy hoe fa ahoana. Fotoana miandraikitra fiangonana any amin'ilay tanàna tsony hoe FIvoriam-panafahana 2 any amin'ny faritra Fotoam-bavaka, commune Fotoam-bavaka, fa ohatrany hoe mifandray amina mpita-tafika izy. Fa hatramin'ny tanora ka hatramin'ny lehilahy lehibe hatramin'ny vehivavy lehibe tsisy an'izany hoe tena nandray andraikitra sy nanompo ny tompo izany tao anatin'ny zava-panahy, fa voaniona sy mifanerasera zareo fa namana be daholo ry zareo. Tsy mampatahotra tsony fiangonana io na ilozanao ray volana raha fa azonao antoka fa misy olona miandraikitra sy miraharaha foana io, ary ny tanora tao anatin'ny fiangonana sady lasa mpitarika fotoana, lasa mpanao san'Andriamanitra, manam-pasahiana satria nanino nitondrahana tamin'ilay fahasoavana zareo dia vokatra dia nanomboka lasa namana sy ny lain'Andriamanitra. Vokatra fiangonana izay ho anosy zato fa tao anatina fotoana fohy fa olona rendrika ara-panahy efa tsy hitanao tsony, tsy mivavaka tsony, efa miverin-dalana, efa nisokirina tany an-tranonao tranom-parasy, efa tsy hitanao tsony ny anaovana azy, fa nanaovana asa nitoriana teny asa re naninona fa tsy nampozina misy, fa dia tonga dia velombelona be miredrehatra be fotsiny, tonga dia lasa namana be manao asa tsy manao asa tsy manao asa. Tonga dia nanofa trano isan-kalady zay manao fotoam-bavaka alady hariva taloha, tsombotsony le trano nanaovanay fotoam-bavaka, zao nahazo trano malalaka ao amin'ny roapoko taniny anosy zato ao soran'Andriamanitra mandroso be ny asan'Andriamanitra. Mandroso, tena mandroso ary namana ny olona, tena namana ry zareo. Dia ozy aho hoe tsy avaty amiko io fahasoavana io fa mifanekeko alera aman-dreny be ao ambony koa mampatonga ny fahasoavana io mikorina ho zany tena miteny an'zareo, tsy avy amintsika io tsy mahazo miavinavy, tsy mahazo mirehare, tsy mahazo mihevitena ho zavatra, tsy mahazo mietreritra ny tenantsika fa mahay noho ny hafa, fa alao maneritena foana, alao manompo foana, alao miondrika foana. Fa zao rehefa mbola hanompo sy haneritensika, anandratra tsika Andriamanitra dia hitany fanompontsika foana Andriamanitra. Dia za aloha tena matsapa an'izany dia misy rahalahy anankiray nresaka tamiko, miara-miasa amiko ao Faliarivo ao. Hoe izy, ahoana pastera, ohatr'izay ny fomba fiteniny, ahoana pastera, mba hanokatra asa ry amin'ilay tanàna ohatran'izao zahay fa mba tsofy rano. Za tsy hoe manampy anazy manao asa amin'ny foanafoana, fa petra-tanana fotsiny ataoko aminy, amin'ny anaran'i Jesosy mahomby ianao, mandana avy efa misy vahoaka ny manin'Andriamanitra ao anao any. Asa amin'izay izy nandeha tany, tonga ny ladiny iny, ho avy ny olona efa misy ray bajaja ho avy any. Jereo manalo ilay alady mbola tsy tonga hatramin'ny mantainga, mandalo fizantoetra amin'ny finoana. Jerena ny roa alahady ho avy ry zareo ka, jerena nisy bajajo be avy amato dia vahoaka kely be da be ny tonga avy any. Dia ozy le rahalahy, pastera nitsodranao no nazahoanan'ireo olona rehetrarehetra ireo fa tsisy avy amiko. Hitanao miampita le fahasoavana sy le fahaiza-manaiky sy fanetretena. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe any amin'izany zavatra izany satria naiza naiza toerana andanako sy nanaovako asa an'Andriamanitra dia tena misy vokatra, misy fahasoavana, misy zavatra tsy ahaiza-vaina mitranga ataon'Andriamanitra. Ianao rehefa mbola manaiky an'Andriamanitra fotsiny dia mampandresy anao Andriamanitra. Eto androany teteny amintsika fo azy le antso ao anatinao. Misy aminareo ireo manana antso fa nampatorianao ny antsonao. Misy aminareo ireo efa tsy mivaky momba an'Andriamanitra tsony nefa Andriamanitra mila anao. Any ianao ka mahita problème,
Amin'ny fiainanao tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Satria inona ny antony? Mifatoka amin'ny ianao fa tsy miraharaha ny an'Andriamanitra. Fazadina, tsy ny fifatohanao amin'ny ianao no mampety ny fiainanao, fa ilay Andriamanitra ekenao no mandamina ny fiainanao. Zay. Ekeo fotsiny Andriamanitra dia aza manany amin'ny hoavinao. Aza mana, ny tanora amin'izao matahotra hiditra matianao fampony. Ny tanora amin'izao matahotra, mafy be olona mandroasa an'Andriamanitra ko raha tsy mihinan-kanina zay dia iza ny tany alehanay. Andriamanitra tsy mizatavan'olona. Fa ny ray aman-drenitsika zao nasandratry ny tompo be mihitsy mivoaka ny vavata izy katikatra tsaratsareny hoentiny. Tena hoe nitaina Andriamanitra amin'ny fiainany sy ny akonany sy ny taranany, fa tsy mora koa nefa ny adina trehany. Dikan'izany tsy matahotra ady, tsy matahotra olana lalovana, tsy matahotra izay zavatra mitranga, fa rehefa Andriamanitra miteny hoe milanao ekeo fotsiny Andriamanitra fa izy mandamina ny lalanao sy ny fiainanao rehetra raha rasianabavy. Zany sa tsy zany? Anareo fiantahotra eo mandrosoa amin'ny fampony. Manana fasahiana fa tsy faneny tsisy anenenany io e. Andriamanitra mihevitra ny olony. Lioka toko 10:1. Lioka toko 10, vakitsika eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Nantso 70 Jesosy teto dia naniraka azy andeha tsororoa ankoatran'ireo apôstôly 12. Ary noho ny afaka izany ny tompo nanendro olona afako dia 70 ka naniraka azy tsororoa ieloha azy any amin'ny tanàna sy any amin'ny tany rehetra izay efa alehany. Ary hoy izy taminy, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Koa amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamory ny vokatra. Mandehana indro izao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody. Aza mitodika, aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa, ary aza miarabolona akory eny an-dalana. Ary izay trano hidiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ao amin'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadananao dia hitoetra ao aminy ny fiadanana, dia hitoetra ao aminy ny fiadanana tonononareo. Fa raha tsy zany dia hiverina ho aminareo ihany izany. Ary mitoera ao amin'izany trano zany ka mihinana sy misotro izay zavatra omeny, fa ny mpiasa mendrika azo ny karamany, dia io andin'ny farany io aza mifindrafindra trano. Matetika tsika faly mahita olona vonjena fotsiny, fa misy olona koa nefa efa tao anatin'ny valan'Andriamanitra fa niverin-dalana sy ny ala. Rehefa manao vondrom-bavaka amina tokantranon'olona anankiray tsika na any amin'ny toerana izay alehantsika, dia indraindray ilay olona ao be mokondoha be manidi-trano tsy mirarahanao nefa ireo olona nefa olona vonjena teny ilain'Andriamanitra. Dia izy ndao ranga hifindra, ndao tsy ho antsony fa mandreraka be ireo olona ireo. Fenao tsy ny rahan'Andriamanitra ho an'ny olona malemy fanahy ihany fa ny rahana ho an'ny olona ratsy loko ianao. Sa tsy zany? Misy olona ratsy loha be fa ianao ny rahan'Andriamanitra monjy azy. Fa tsy le malemy fanahy manome rano anao sy manome zio anao an-trano ihany ny tianao. Ndao ndray ho any amin'ny anina fa rehefa tonga angy antsika dia mitondra mody. Fa mandana koa any amin'ilay tsy mampitondra mody ianao mihitsy. Fa olona tian'Andriamanitra ho vonjeny ireny. Aza mifindrafindra trano. Satria vao manao asany ray mandeha dia hoe makaleo be ilay hariva andao hiverina, fa ao anatin'ny faharetana dia misy vokatra. Manana faharetana. Fa ny Andriamanitra tompontsika dia Andriamanitra ny faharetana izy. Dia tsika koa mila manam-paharetana tahaka an'Andriamanitra ny faharetana izay tompontsika. Fa rehefa maharitra ao amin'ny tokantrano io ianao, maharitra ao amin'ny olona omen'Andriamanitra eo aminao io ianao, ho tonga amin'ny famonjena ihany nefa rahan'io, dia ho faly ianao hoe iny ary ny tena mahafaly ianao indrindra. Satria na ny antony, tena efa nikerena be tamin'iny olona iny tena niezaka be tamin'iny olona iny mafy angeny tomako an'iny olona iny fa amin'izay fotoana izay na le olona koa ary tena hanaja anao sy amin'ny voninahitra anao, satria naninona tsapany fanikelaina sy nandefitra taminy ianao. Misy anabavy zay tafotoana ny ary nanompo taminay. Dia izy mipiara-miasa, pastera tsy andeha mangy an'iny intsony, tsy andeha any an-trano misy raha tsy adalo zaiko. Zay anao baraka fotsiny ihany. Dia izy amantsy azy, raha fanana atao vonjena izy ry zareo aza mijery ny adalany sy ny fahalemeny sy ny zavatra nitenenina anareo, fa ndao izaka ny fahalemeny malemy, fa ndao ny faherezana ao anatintsika hijoroantsika. Dia ndao aneritena na dia ataoko hoe atao nitsinotsinona any ary nareo,
fa ny fotoanareo tonga ny an-tranony any ny fanamasina mango ny fony dia izy amin'izay ny mpiara-miasa eny ary dia mifanao fotoana ry zareo ndao izany hoanitsika dia avy eo tsy haiko nandeha any zareo sa tsy nandeha tsy fantako fa Andriamanitra amin'ny mahalala tanareo misy karazan'olona zany a mila ikelezanaina aleloia mila nanana faharetana mila nanana fandeferana ary misy fotoana ara modina tsy hita misy ny adalana ataony satria matoa ianao mahita ny fahotana sy ny ratsy ataony dia tsy natao epanga azy fa natao hitondra-mambavaka azy mba hanangana azy ho tonga ao amin'ny famonjen'Andriamanitra amen dia rehefa nyrano Jesosy ireo 70 reo a dia faly be ary zareo niverina tamin'ny fifaliana dia inao mahafalifaly anareo dia izy na dia ny demoniaza dia nanaiky anay noho ny anaranao Jesosy zany hoe rehefa andehanao dia tsy maintsy misy vokatra rehefa mbola hitsangana ianao dia tsy maintsy hampiasanao Andriamanitra rehefa mbola vonona ny anompo ianao dia Andriamanitra mbola hampandresy anao foana amin'izay zavatra rehetra ataonao aza mifatoka amin'ny ady atrehanao androany aza mifatoka amin'ny olana lalovanao sy ny zavatra manahirana anao fa ilay Andriamanitra mpamaolana sy mpanao fagagana ifatohana ndana fotsiny fa Andriamanitra hampandresy anao niona tamina ranabavy anankiray dia io anabavy io narary nivoto tao amin'ny lanoniny rehefa nivoto tao amin'ny lanoniny avita ao dia didina hono izy dia ray tapitrisa ny vola tokony ahafahana mandidy azy izy nefa tsy manam-bola tsy hita hoe ahoana ny fomba ahitana an'ilay vola dia rehefa niona tamiko izy dia izy efa pino tsy dia tena mbola mirehatra be fa voanomboka ampiretina dia zao no teneniko taminy inona ny tianao handoa ray tapitrisa sa handoa finoanao amin'i Jesosy dia Jesosy ny anasitrana anao ampiasa finoana zany raha marimarina kokoa dia nianana teo izy ka za tsy manana le ray tapitrisa ao zisika ekeo daholo ary nitaridalanao meko anao sy nitory lalanao meko anao fa hiasa ho anao Andriamanitra eny ara ozy izy inona amin'izay nampanaoviko azy mifadianina tsy mijanona ao rehefa mbola misy fotoana ahafahana manao fivadikanao am-piangonana na kely ary ny volany am-paosinao dia manohana san'Andriamanitra raha misy alim-bavaka manaova alim-bavaka satria samy hofaty ihany dia le aina mitady hofaty le anao le hofatiny naretiny io aseho anatrehany tompo hoe amiako mafy be anao ny vatako sy ny tenako rehetra Andriamanitra fa ianao zany miano fiainako manao vavaka tendrombohitra izy manao alim-bavaka izy manao fivadikanina izy manao asan'Andriamanitra be tsy mijanona izy efa bolana teoriana tsy tadidiny hoe olona marary izy nanjavona le aretina tsy hitany tao amin'ny taotsony tsy hitany tsony le aretina lasa izy le aretina satria maninona Andriamanitra mpanasitrana sy mpanao fagagana ny ekenteny tena rano ny tenin'Andriamanitra tsy nila nitady ray tapitrisa akory izy laniana fa Andriamanitra nanome maimaim-poana ny fanasitranana ho azy satria volona ny hampandresy azy Andriamanitra anareo izay manan'olana ndana miasa ho an'ny tompo anareo mijaly ndana mitodika amin'Andriamanitra manao fanompoana fa Andriamanitra hampandresy anao aza matahotra ny vadinao fa matahoran'Andriamanitra amen efa marana ny afatra amaranako azy dia ty tantara anankiray eo amin'ny 13 ty makasika ny amin'ilay aviavy tsy namoa io aviavy tsy namoa io nangevaka itsika eo amin'ny 13 somary fohifohy manko izy io lioka 13 teo amin'ny andeny voalohany ary tamin'izany andro zany nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjoa ny Galilianina izay naharoaro ny Pilato tamin'ny fanatiny ny rany fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe ataonareo fa reny Galilianina ireny ny mpanota mihoatra noho ny Galilianina rehetra satria nozoiny zany zavatra izany izy tsia hoy izao aminareo fa raha tsy mibebaka nareo dia ho ringana tahaka azy ihany koa ianareo rehetra ary ireny 70 ireny izay nienjeran'ny tilikambo tao Siloama ka maty ataonareo fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerosalema izy ireny tsia hoy izao aminareo fa raha tsy mibebaka nareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra ary nanao ity fanoharana ity izy hoe nisy olona nanana aviavy nambolena teo an-tany mbolobiny
dia nakeo izy nitady vo taminy fa tsy nahita. Ka dia hoy izy taminy, ka hoy izy tamin'ny mpamboatra ny tanimboloboka, indro efa 3 taona izay ao no tonga nitady vo tamin'ity aviavy ity fa tsy nahita. Kapa io nahoana io no avela animba ny tany. Fa ny mpanamboatra namalika nanao taminy hoe, nareo tsara eo mindifa valo a, fa ny mpamboatra ozy izy namalika nanao hoe, tompoko avelao ihany izy amin'ity taona ity mandra-piadiko manodidina azy ka asiako zezika. Angamba mbola moa izy fa raha tsy zany dia ho kapainao ihany. Miala nenina ny amintsika Andriamanitra. Ka na dia hita efa tsy mamotsony ary tsika, na dia hita efa niala tamin'Andriamanitra ary tsika fa ohatrany hoe tonga mba hivavaka sy hanomponompo fotsiny sisa indraindray sanatrehany zany. Fa ianao dia hitahiry mandrakariva ny solika sy ny hafanam-po an'Andriamanitra. Dia izy ilay mpanamboatra rehefa nokasainy hokapaina izy ilay mpanamboatra hoe aleo loza izy amin'ity taona ity. Fa manino io aviavy io izy navela animba ny tany. Fa manino rakapaina io hiala eo amin'ny toerana misy azy io. Isory eo. Dia izy mpamboatra, aleo aloha hiala nenina aleo hialako nenina izy aloha. Fomba an'Andriamanitra zany miala nenina mialohan'ny afahany manao zavatra. Ka ninina fampotehana na faharavana na loza mety hitranga momba ny fiainanao noho ny fiainana ataonao androany, na ireo zavatra mety ataonao mihitsy izay tena mananontany any amin'ny tena fampotehana sy ny faharavana, miala nenina aminao Andriamanitra androany hariva amin'ny alalan'ity teniny ity. Aoka ianao hiova, aoka ianao hibebaka, aoka ianao hiova, anana fiovam-po sy fiovam-piainana. Mety misy zavatra tsy fantatr'olona fa ataonao any ambadika any, fa androany Andriamanitra dia amerina anao anaty vala sy ao anatin'ny fahamarinana indray, mbola hiady manodidina anao indray izy aloha, ary anisy zezika anao dia ao ambadik'izay zezika sy fedina manodidina anao zay, meteza amin'izay mba hamoa amin'izay dia hamoaka vokatra amin'izay. Fa rehefa tsy izay no ataonao dia efa apototry ny azo sady ninona osy famaky. Ka sanatria ho voaratsany ianao ka hiala amin'ny famonjena sy ny zavatra tsara izay tokony hositrahanao sy holalovanao. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra. Anio ny voninahiny eo amin'ny fiainanao anie Jesosy. Androany dia hivavaka tsika. Hivavaka tsika, hiteny amin'ny tompo hoe atsangano indray a Jesosy. Ampiasao indray a Jesosy. Mbola vonina Jesosy. Ampiasao mihoatra noho ny efa nataonao hatramin'izay teo amin'ny fiainako aho. Dia angatahantsika ny bidera mba handefa feon-java-maneno malefaka. Dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay afatra nomeny ny tompo antsika izay, satria mino fa natsapy ianao fa niteny taminao Andriamanitra. Andaontsika ary hisaotra ny tompo. Raha sitraky ny finao dia andao hitsangana. Raha eo maka sitraka anao zay ny amin'ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny famondraponao, misaotra ny amin'ny fahalehibiazanao, misaotra ny amin'ny teninao. Andriamanitra ny fahagagana ianao, Andriamanitra tia anay loatra ianao. Tompo malalo zany teny zany tsy averina ny aminao fotsiny, fa hoentinao manatateraka ny teninao ary hitondra asa vaovao eo amin'ny fiainan'ny olona. Mino Andriamanitra fa tao anatin'izany teny zany fotsiny dia efa ny fo ny ara-panan'ny olona, efa nanomboka nisy fahatongavan-tsaina tao anatiny, nisy kasika manokana avy amin'Andriamanitra tonga tao aminy tao, ka hampatonga azy hitsangany eo amin'izay toerana nalavo azy na nienjerany. Dia amerina azy ho lehilahy mahery sy ho vehivavy mahery indray, ka ho vavolombelona ilaza ny fahatsaran'Andriamanitra. Fa na imasonao milanao ao, osory ao. Saotra betsaka Jesosy malala. Ao iantso ny fanamasintsika satria izy ny herin'Andriamanitra, afaka manangana anao, afaka mitarika anao, afaka mitondra anao. Ifandray amintsika androany ary tsy avelantsika raha tsy ho fenontsika androany. Loraba yasando lore genebebinosa. Raba yasolomara skerebebe boshama baba. Saotra fanamasina, saotra fanamasina, saotra fanamasina, saotra fanamasina. Tsy vita anay ty azy ty fenao mavita azy. Tsy afaka anao an'ity izay fenao ny afaka manatateraka an'izany amin'ny alalanay. Noho izany midira ny tsehatra eto, noho izany Mesaya eto, foazy ny ara-pananay. Amen. Amen Jesosy. Amen. Fanamasina eto ianao. Ilanao ao. Ao anatin'izany iry zany dia mamangy anao ny fanamasina. Anatin'izany iry zany dia misy kasika manokana hoentin'Andriamanitra ao am-ponao.
zao hoe fenoy aho fenoy aho fenony olona fanamasa fenony olona fanamasa midira tsetra am'izao zao usuria usuria fanamasina amen sotra fanatanteraka ny asana rehetra tsika andeha fotsiny feon-java-maneno fa tsika kosa dia anana etaeta lalina ny sarany alohanao ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny etaetanao mila mangetaeta ianao satria Andriamanitra dia vonina ny ampiasanao fanamasinao midina mahery eto amin'ity toerany ity ianao amin'izao fotoana izao mandray herin'Andriamanitra ianao mba tsy ampafananganana ara-panahy ianao misy zavatra lehibe ataon'Andriamanitra tonga ao anatinao amin'izao fotoana izao etseo ny ara-panana ito vangio ny olonao Jesosy o mbala voniny izay andeha mbala voniny izay anatanteraka ny teninao ireo olona ireo ampiasa omba ao Andriamanitra angina tanteraka sika ngina tanteraka manana fifatoana fotsiny alasiana-bavy ray aman-dreny tanora tonga eto Andriamanitra dia tsy diso ny antso anao sy ny fidy anao amin'izao toerana misy anao zao tia hita vokatra avy amin'ny alalanao Andriamanitra ary maniry dia maniry Andriamanitra mba hijoroanao sy handananao amin'ny fampona Jesosy ireo le olona natsoinao sy nofidianao ireo le olona ilainao ireo le olona fanamaso natovy ny asanao amin'izao fotoana izao le ositry ny fananganana manomboka amin'ny korina mahery vaika be tao tsy ampozinao mihitsy nikasika tonga ny anatinao manetsika fahasoavana izy amin'izao fotoana izao raha mino ianao fa velona Andriamanitra dia afaka ny ampiasanao izy afaka ny aniraka anao sombanao izy misy fanetsehana fahasoavana ataon'ny fanamasina amin'izao fotoana izao misy aminareo reraka misy aminareo ketraka misy aminareo kivikivy fa manomboka eto irehatra indray raisiny afo afon'ny firetana afon'ny fifazam-panahy midiny eto le ositany tondra fifazam-panahy mifo ny ara-pananao mifo ny ara-pananao be misy ny olona vangin'Andriamanitra mifo ny ara-pananao tondra famoazana eto ny fanamasina me mahery vaika amin'ny fidinana me mahery vaika halleluja andeha zay tompo ombao zay Andriamanitra oka tsy velona ho an'ny tenanay fotsiny zay fa velona ho aminao so amin'ny antom-pisinao Andriamanitra fa maninona ianao tsy manaiky an'Andriamanitra fa maninona ianao mandana Andriamanitra fa maninona ianao tsy manaiky ilay iraka tian'Andriamanitra mpanaovina anao fa alio fotsiny Andriamanitra fa izy andamina amin'ny fiainanao sotra Jesosy sotra fanamasa memboninahitra ianao sotra petsaka hitanao any Andriamanitra halleluja feno fisaoranao mbavanao ainga ankasitrao Andriamanitra Jesosy nata zany dia metsika ny ray aman-dreny ny fanohizana ny fotoana
misaotra Jesosy fanandray izay maniraka anay ianao andeha torony filazantsara vonany amin'izay Jesosy io ny fanahinao masina izay ndraisinay teto ny ampiasa anay ary hitondra anay ahafany ataonao fanan'olona maro aranao ny famatana sy fagagana misaotra Jesosy io ny fahavononana izao fiangonana izao dia zava-dehibe ho masonao ka izay fitaovana ahafahanao ny asa rehetrarehetra misaotra Jesosy ho anao voninahitra mandrakizay amen. Halleluja, halleluja. Nandray ve ianao androany andao mbola mafisitsika ao anatin'ny tiry ity fa tena andehitsika hitorony filazantsara sady izany ve efa ho avy Jesosy aza varim-bariana tsony marina hoe tsy maintsy mitady volontsika tsy maintsy mianatra ny mpianatra kanefa ny ho avy Jesosy mpanjiny izay fa tsy maintsy mila manambara ny filazantsara sosy anao ka raha vony ianao mbola ndo ity tanana mafy izay tena vonina ny anambara ny filazantsara ho an'izao tontolo izao. Andatsika mbola ito ideran Jesosy vonina ve ianao? Antaniko hoe kely aloha ny eo akaikinao sao dia tsy vonina tsony izy. Andatsika ao anatin'ny tiry ity tena hitsenjaka be ho an'i Jesosy fa
manoatra ampandresy zao sy anao efa manoatra ampandresy fa tsy hoe mpandresy fotsiny la zao misy ny akaikinao manoatra ampandresy hoe zao sy anao dia sy orakora karaha tena mino an'izany tokoa ianao dia tena mpandresy tokoa ianao
samy makatorantsika isika dia raha itsika mifahasoavana lehibe ho antsika tompoko ny fotoana androany hariva izay niarantsika teto ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriany mbola mafisoko hatrany a asa varimbarina zany mihitsy isika so sanatria ka voafitaky ny devoly ianao dia adininao ny antom-pisinao eto ambony tetany ity ary adininao ny antony namelan'Andriamanitra anao velonaina ny devoly a dia manao zay azo atao mihitsy anakana ny olona tsy hijory vavolombelona tsy hanambarany amin'ny filazantsara tiany mihitsy le olombelona anadino an'Andriamanitra anadino ny andraikitra zay napetraka Andriamanitra aminy ray saratsaina fa raha ohatra ka tsy nandeha tokoa ny apôstôly fa nanana saina nanany heviny ny apôstôly sy mpianatra rehetra zany dia tsy nisy olona voavonjy teto ambony tany tsy nisy satria Andriamanitra tsy niankina tamin'ny anjely ho famonjena ty zao tontolo zao ity fa niankina tamin'ireo apôstôly niankina tamin'ireo mpianatra ary malaka kitriny dia mbola miankina amintsika zay efa novonjena Andriamanitra ho famonjena ny olombelona rehetra aveliko indray fa amin'izao andro farany izao dia miazakazaka ny akamaroan'ny olona mandeha amin'ny lalana mikodana mandeha amin'ny lalana malalaka makaiza ho Jesosy ao matetika fafito 1:10 makany afaverezana mandrakizay izany no anakan'andreny olondreny tsy hoany isika riavana isika zay efa nandray an Jesosy isika zay efa manana Jesosy isika zay efa manana fanavovonjy no iakinan'Andriamanitra anakan'andreny olondreny tsy hoany amin'le lalana mikodana makany amin'ny fahaverezana mila sakrifisy zany amin'ny lafin-javatra rehetra na ny fotoananao io azy mila tena tokanao tsy maintsy mandeha amin'ny fotoana takizao tsy maintsy manokana fotoana takizao aho afako manatanteraka zany asa izany amen na dia mafisina vavaka tsara isika manomboka izao ho an'le fotoan-dehibentsika tanterahana amin'ny sabotsy 13 alahady 14 ho avy zao dia miasa tsara ihany koa isika raha isy okaze ho anao hoe anderery azy ataonao maika fa manana invitation ianao manana flyers entinao manisy lahatra olona safady entinao mamabolona tena ataovy zany ary aza miemitra intsony fa dia toizy ny dianao miasa ho an Jesosy dia farany amafisina fotoan-dehibetsika amin'ny Alakamisy eto zany Alakamisy heriny alohan'ny fotoana io manao vavaka rana fifadian-kanina isika tena miomana ho amin'izany tsika rehetra tena mandraisa anjara andao hiaraka iombona amin'Andriamanitra isika amonjy fanany olona be dehibe dia aza tiny le fotoana rapitso eto fotoana rapitso lay amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 le vavaka fataontsika isa maraina zay zany tompo fa dia andao hiaraka aneo hafaliana amin'ny ranakoro farany isika dia hivavaka amarana fotoana niarana teto tompoko antatsika mbola hitsanganarany a dia mbola hideran'ny tompo oka ianao tsy horeraka fa mahafinaritra zany mideran'i Jesosy zany tsaty zany ve raha marary ianao dia tena derao Andriamanitra anakely raha niherinao fa afaka nositrany ianao raha manana olana ianao afaka nivany olanao anatin'ny fiderana raha mino ianao dia tena ho tanteraka aminao tokoa zany a fa derao amin'ny fonao manontolo Jesosy androany andao mbola ity tanana mafy be ho an Jesosy I'm
Falinano hiderana Amfi upinano akalasainai Isidererano milaisai Hidera mafila itupunyaina Ante atana na wetuniti Agaura sopa iresiketiya Katika iterana, iterana, yusiula Atamsaya ituyana, yandwadimu Hariniwa, atu katika
Ewale ialawazi isigaretra nukunide iulana yude yanzera kaiya saina isiketi iyaye yana iderana yutiula atanzaya ituyata yatani ariwa atukatika iderana iderana yutiula atanzaya ituyata yatani ariwa atukatika iderana Você fala teca, inteira teca, 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 teca. Atanzaya ituyata yatwalimu hariniwa atukatika iterana iterana itula atanzaya ituyata yatwalimu hariniwa atukatika iterana iterana itula atanzaya ituyata yatwalimu hariniwa atukatika oh fidelana itula atanzaya ituyata yatwalimu hariniwa atukatika iterana raha io misotranao zahay fa vita somatsara ny fotoana todranao anay teto Androany misotra ny amin'ny fitahinao manokana misotra ihany koa ny amin'ny antso ny etsonao anay fa zao fiangonana RHEFI Androndrakely izao dia hiaraka iombonantoko aminao Jesosy eo amonjena fanany olona be dehibe eto ambony tany ity ary amin'ny alalanay tokoa dia isy fanahy marobe ho vonjena isy olona marobe ho sitrana isy olona marobe ho afaka ary fotoana dehibe izay ataonay ao amin'ny kianja materiel io dia tena ho tahinao tokoa anio firaisan-tsaina izahay hiara hiasa amonjena fanany olona be dehibe misaotra raiko amen mirary zantsika tompoko